Ny fiompina kosa no anoizatsika ny vaovao ary sy mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampidiram-bola ao atokantrano ny ponina any amin'ny tontolo ambanivohitra ny sehatra ny fiompina na dia mitana ny anjara toerana lehibe tanany toerana voalohany eto Afrika ihany koa Madagasikara ao anatin'izay sehatra izay dia somary latsa-danja ihany ny tontolon'ny fiompiana raha oharina amin'ireo sehatra hafa eto an-toerana. Ravakarandriamanalina no nanao ny fanadadiana mahakasika an'izay Mamira Samuel kosa naka ny sary. Ny 770 isanjato ny malagasy monina eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia mivelona amin'ny fiompiana avokoa ka mahatonga ny Madagasikara hitana ny laharana voalohany eo amin'ny sehatra ny fiompiana aty Afrika. Ny 13.2 isanjato ny vola miditra amin'ny isa-tokantrano dia avy amin'ny fiompiana avokoa raha toa ka 770 isanjato ny vola miditra eo anivazan'ny tokantrano izany no azo avy amin'ireo vokatra avy amin'ny fiompiana. Na izany aza nefa dia somary latsa-danja kokoa ny sehatra fiompiana eto Madagasikara satria aotra faingo 520 isanjato monja ny teti-bolam-panjakana no ampiasaina amin'ny fampiroboroboana fiompiana eto Madagasikara. Sehatra iray isan'ny fototra amin'ny fampandrosoana nefa ny fiompiana hoy ny fanamarian'ny minisitra fiompiana Ramatoa Ianta Randriamandrato. Ny fiompiana zany dia source d'emploi universel. Mahantra rehetra akoatran'ny hoe mahantra mamboly izy raha sakafo zao mijinja vary amokatra mafitra vary izy fa misy fotoana zay rehefa fiompiana ny io miteran-kasa ho azy io banka io fiompiana io dia banky ny fiopy vola zay dia tsy voaresaka mihitsy vola zay ao ny vola fiopy amin'ny banky ary raha ohatra izy ka gata-bola dia io mifiopy ao ny banky io koa dia assurance io amin'ny raha maraky asamatriny izy fa paorina ao io eo amin'ny mitandromaso io vola dia nanao ny tatitra ny zava-bitany ny ministera ny fiompiana tamin'ity androany ity ka nisongadina tamin'izany ny fametrahana ny fel na ny tahir ho an'ny fiompiana, ny fametrahana ny FIB na ny fiche individuelle de bovin, ny fametrahana ny OPJ na ny officier de police judiciaire. Toa ihany koa ny fanombohana ny fanadiovana ny toerana famononomby sy ny fivarotan-kena noho ny fisian'ny fandropahana tantely amin'ny faritra maro toy ny eto Analamanga, Alotra Mangoro ary Atsinanana noho ny Varoazy dia nisy ny ezaka nataon'ny ministera amin'ny fanomezan-dalana ny fampidirana fanafody famonoana ity aretina ity sy ny fanaovana ny repeuplement. Trano tantely misa 10,000 amin'ireo misa 330 sy 700 sy 2,000 sy rahetsy manerana ny nosy no mila avotana haingana ka vola mitetina 10 sy 400 tapitrisa ariary no ilaina amin'izany. Nisongadana ihany koa tamin'ny taona 20 sy 20 iny ny tetikasa ho fanampiana amin'ny vehivavy tantsaha ka tao aoriana ny fitetezana ny faritra Alotra Mangoro Vatovavy Fitovonany Sofia dia koa misa 3,000 ny fanozaraina tamin'ny tantsaha vehivavy.